5GB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Coco iray le sahala amin'ny ronono iray very kakao coco mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro andramo fa tsara lavitra noho ny afo olotranao ny fampalalam-baovao hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao olotranao ny fampalalam-baovao misoroka hatrany ny korontana ireo vondrony kandida ary mampiseho fa ampilaminana ny hetsika tarian'izy ireo nananao be fiavy sy raha-matahory ary rehefa nivonina tamin'ny bomba mandatsa-dranomaso aza ireo mpitandro ny filaminana teny manakambahiny androany nampiseho fa endrena ny vahoaka mpiaradia amin'ny vondrony kandida fivitianana madio sy mangarahary ary ho vokatra eken'ny rehetra fanarahan-dalàna ireo no isan'ny takin'ny vondrana iraisam-pirenena sy nisongadana homalina andritra ny fiaonan'izy ireo tamin'ireo vondrony kandida fepetra izay mifanandrify indrindra amin'ny hetsika tarian'izy ireo hoy ny vondrony kandida androany miantso fitoniana isoroana ny krizy izay hiteraka voka-dratsy amin'ny toe-karena malagasy ny GEM na ny groupement des entreprises à Madagascar mety isy fiatraikany goavana amin'ny fifanarahana arabaritra ny ivelany ny zava-mitranga eto Madagasikara ary ampitombo ny trosababe ny fanjakana malagasy mitohatra ny fanambazana vola sy ny faneriana ireo mpiasa-panjakana anohana sy ampandany ny filoha teo aloha Andry Rajoelina miariary izany ao Majanga izay aneriana ireo mpiasa-panjakana anotrana ny filoha teo aloha tonga ny antoerana raha ampitso any ivelany amin'ny alady ho avy izao no hotanterana ny fividianana filoham-pirenena any Argentine kandida telo no tena matanjaka amin'ireo mpilatsaka hovidiana raha ny fampitamba vaovao iray efa ministra avokoa ireo matanjaka ireo ankafaliana indray tomoklasy tony goavy tsy dia nany tokatranao amin'ny tsy arinay tsy manatra ny arab ary manasanao ampitiavana anjo ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany vaovao nisongadana avy hatrany dia misoroka hatrany ny korontana ireo vondrony kandida ary mampiseho fa ampilaminana ny hetsika ataon'izy ireo na nanao be fiavy sy raha matahory ary efa nivonina tamin'ny bomba mandatsa-dranomaso azy ireo mpitandro ny filaminana teny manakambahiny androany nampiseho fa endrena ny vahoaka mpiaradia amin'ny vondrony kandida onona saina tamin'ny fotoanany kabariany vondrony kandida teto manakambahiny no indreo ireo mpitandro filaminana maro nirongo fitaovam-piadiana nanao be midina anaparitaka ireo vahoaka izay nilamina ny ainy ireo mpitarika azy ny rava-pilaminana ary samy namonjy ny tokantrano ny ireo vahoaka dia ho anatrehan'izany ny toy ny raha matahora nataon'ireo mpitandro filaminana tsy nisy tsena voaroba teto manakambahiny sy ambanyity tsy nisy vahoaka nanankarotana na nanao fiantsina nefa izao nampiarana ny raha matahora izao vahoaka endry sy manaraka fandaminana no miaradia amin'ireo vondrony kandida ary voaporofo izany tao anatin'izay telerinandro izay tamin'ireo fandraisam-pitenenana no nilazan'ny vondrony kandida fanosakanan'ny prime ministre antsay Christian ny Sadek izay tokony ho avy eto Madagasikara ny fangatanay dia ny bananantsika fividianana madio sy mangarahara
nosakanan tsaya tsy tonga eto sadeka sy ny Union africaine fa maninona izy sakanana ahita zava-misy eto raha tena madio sy mangarara zava-misy eto fa matoa sakanana dia tsy tiana ho hita zany tsy manjary eto ary zany tsy ekenay tsy mila fifidianana mitarika korotana eto Madagasikara tsika mila manangana firenena pilaminantsika ary aseo atsika fa ty amintsika ny hery zao tontolo zao sy ny hery malagasy rehetrarehetra ka dia zao mitoy ny tolona tsy tsatra ny tarika izahay na manahoana fiantsina na manahoana fampitahorana eo anoloana rehefa zay tompokilasy tompokavy sao endrika indray hoe namon'olona ho ny tomobilika dia enjena atao aza lambo le chauffeur ahoana amony tena eo le chauffeur tena nao antso atao amin'ny ireo mpitandro ny filaminan'ireo na hoe forsa filazana azy na mitandro ny mpanao ny fandripahalemana ianareo olona mba nianatra ihany ianareo mba manambady amanjanaka ihany tsy ampempotra ireo vondrony kandida ny fanapa-kevitra nyraisin'ny prefektura n'Antananarivo izay mandrara ny hetsika ampilaminana tarin'izy ireo nampisehontsika Cédric fotsiny fa tsy maintsy mandresy vahoaka misy fanapa-kevitra nyraisin'ny prefet izay mitongilana tanteraka aninona candidat numéro 3 sy ny loko volomboasary any maso manao mitingna inona ny antony izany nareo ve efa nahita volomboasary ny tifirana gaz lacrymogène nareo ve efa nahita fa volomboasary tsy namena lalana nanao mitingna tsy misy dikany ilalana navoaka amin'ny prefet iny tsy manan-keriny satria ny mandika ny pacte international natao Madagasikara soli tamin'ny 1976 ny pacte international ambony ny lalàna eto Madagasikara tsy misy dikany nataon'ny prefet iny fa mandika lalàna niny androany ny ainga teny belerany dia be ampilaminana nytariny ireo vondrony kandida ary ny azo any manakambahiny no porofon'izy ireo fa tsy mila fifandonana mpitandrony filaminana izay omena baiko amoritra sy anora matahorany vahoaka ny vondrony kandida etsika ampilaminana no atao ary hotohizana trany zany mandrapatratra ny tanjona tsika izay arahana amin'ny vondrony kandida zay ho amin'ny rahampitso fa araiky amin'ny roapolo ny volana Octobre dia amin'ny folo ora sy sasany ny fotoana eny amin'ny rond-point Pasapito, rond-point Pasika, rond-point Kazomanga, rond-point Andravoangy ambony, Knapsa ambifolo, route circulaire 4 chemin ary tahaka ny mazatra dia entanany olona hitondra sainam-pirenena miakanjo fotsy ary ny banderole eny amin'ny Coliseum Tsonjobe kosa no fiona be ho amin'izay rahampitso izay fa anoizatsika ny fampalambavao amin'ny tsy ary ny tsy dia fividianana madio sy mangarahara ary vokatra ekeny rehetra ny fanaran-dalàna ireo no isan'ny taky ny vondrona iraisam-pirenena sy ny songadina omaly nandritry ny fionan'izy ireo tamin'ny vondrony kandida fepetra izay mifanandrify indrindra amin'ny hetsika tarin'izy ireo hoy ny vondrony kandida androany ny aona tamin'ny G7 izay nahitana ny France, États-Unis, Suisse, Japon, Royaume-Uni, Union européenne ary Allemagne ny vondrony kandida omaly ny raharam-pirenena ny zotram-pifidianana ary ny trangana fandikan-dalàna miseho eto amin'ny firenena no isan'ny fatohany dinika tamin'izany fifidianana madio izay no isan'ny notsindrin'ireo mpiara-mombonantoka sy mpianakaviam-be iraisam-pirenena ho ny vondron'ireo kandida raha irany Joël Rery no milasaka eo dia mazava be ny tenin'ny communauté internationale fa tsy ho reconnu izy ary ho tsara ny tantara eo izy donc zany ilaina ny fampiresahana hoe inona le fividianana madio inona dao le fepetra tokony raisina anamboarantsika an'izany dia mazava be mazava ny resaka ny rahana tamin'ny zareo tsy azo atao no manao fifidianana amin'izao zava-misy zao ary tsy maintsy mempoka fifidianana io ary zay ny fangatahanay mba nanana fifidianana madio sy mangarahara foana ary manao zavatra tsy manjary itsai Christian sy ny gouvernement tanjary tsy avelan'ny tonga eto ny SADC sy ny OUA raha ohatra izy tena mieritreritra fa madio ny zavatra miseho eto Madagasikara tsisy antony tsy lazany amelany an'ireo olon'ireo hijery dia ho hitantsika hoe inona ny tena zava-marina eto tokony fantatry zao rehetrarehetra zao tontolo zao ny vondrona iraisam-pirenena dia
mampirisika anay aneo hevitra, mampirisika anay andeha an-dalambe ampilaminana satria zay sisa no azonay atao satria zareo tsy azo ifampiresahana. Manaraka akaiky ny toy zava-misy eto Madagasikara ny vondrona iraisam-pirenena ary mahafantatra ny zava-misy marina ho iatra ny fanazavana. Fifidianana madio sy mangarahara mba hisian'ny fitoniana eto amin'ny firenena aorian'ny fifidianana ahafahana mampandroso ny Madagasikara no isan'ny kendren'izy ireo. Eo ihany koa ny fanairana manoloana ny trangana fandikan-dalàna maro samihafa ary isan'ny teboka lehibe ihany koa ny fahalalahana maneho hevitra amin'ny mahatany mandala ny demokrasia ny Madagasikara. Ireo teboka ireo izay mifanandrify indrindra amin'ireo takiny ny vondron'ny kandida antony tolona tarian'izy ireo. Tsy ekena ny fampiasana ery amin'ny vahoaka malagasy ary tsy ekena ny fanapahan-kevitra navoaka ny prefektura n'Antananarivo hoy ajo Andriananarivelo raha nanao fanambarana mikasika ny zava-misy ankehitriny. Tsy misy olona voadona na naratra nandritra ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny vondron'ny kandida hoy izy ary mazava ny voalaza lalam-panorenana mikasika ny fahafahana maneho hevitra. Nambarana hatrany fa tsy azo tanterana ny fifidianana satria tsy manara-dalàna ary tsy maintsy ahemitra ny fifidianana raha ny hevitra tapaka na taorian'ny fihaonan'ny vondron'ny kandidata amin'ireo communauté internationale. Tsy tanteraka nefa izany noho ny antony avy amin'ny gouvernemanta. Miarabasika rehetrarehetra manao an'ity fanambarana ity vetivety satria tena tsy ekeko ary tsy ekeko mihitsy ny fampiasana eny amin'ny vahoaka malagasy toy ny saoteny tosomany reny. Andriamatoa préfet Antananarivo tsy ara-dalàna fanapahan-kevitra ny raisinao ary tokony hatsahatra ao ny fakana fanapahan-kevitra tsy manara-dalàna toy ireny tsy manaraka lalam-panorenana satria mazava voalaza ny lalam-panorenana malalaka ny fanehoan-kevitra ary fanehoan-kevitra izay nataonay hatreto dia tsy narakatsakana araka ny lazainao mihitsy ny fiainam-bahoaka ary tsisy olona voadona na naratra tamin'ny fihetsiketsena nataonay fa fiantsiana no azonay. Ary nareo namana fitandro filaminana ihany koa atsaharo ny fampiasana ery amin'ny vahoaka malagasy, atsaharo ny fampiarana didy na fampiarana baika tsy manara-dalàna, tsy mahasoa ny firenentsika izany. Izay ireny idoroanay androany izay fanarahan-dalàna izay sy tan-dalàna izay mba hisy fifidianana madio tan-dalàna mba ahafahany Madagasikara mirosana ny tena fampandrosoana maharitra. Fa raha zava-misy androany dia betsaka tsy fanarahan-dalàna, hitantsika ireny carte d'électeur marobe, hitantsika ireny fampiasana mpiasam-panjakana, tôbilin'ny fanjakana, fitaovam-panjakana maro samihafa hoan'ny kandida anankiray. Tsy mety za satria tsy mampilamina antsika eto Madagasikara. Ankoatran'izay dia hitantsika tsara fa nampiantso anay ny fahaisan'ny communauté internationale mazava ny resaka nataonay tao ary eno tsara tsy misy fifidianana azo tanterahana amin'izao fotoana izao fa tsy maintsy mihemito fifidianana io ary ny filazana fa hoe tsy azo hemito fifidianana io dia diso tanteraka satria maninona moa ny fifidianana be tanàna ny tsy tanterahana androany satria tsy misy hoe fifidianana kely sy fifidianana lehibe fa rehefa fifidianana le fifidianana ka raha te hanaraka fifidianana araka ny lalàntsika dia tokony najaina ihany koa zany izay zavatra izay. Androany tsy tanteraka izany no ny antony miankina amin'ny gouvernement tsy tianao an'izany dia mazava ho azy zany ny CENI izay tokony hameny daty tsy nanome dia porofo mivaingana zany fa tsy maneho tena na indépendante io CENI io fa manao ny baikin'ny gouvernement fotsiny. Dia eo koa miantso antsika namana be tanàna betsaka tsika vao fankalana aza atao fitaovana renareo hitazomana sy anatanterana tombontsoa nokitokana satria fampandrosoana ho an'ny daholobe dia davina ny mifaritra misy antsika tsirairay avy ihany. Sahianareo mijosa rehefa mihetsika mivoaka malagasy ray manontolo anova ny tan-dalàna zany ka raha miditra amin'izany ianareo ny fampandrosoana eny fotona zany dia fona io zavy-tsy dara-pahefana zany tsy misy fa baiko io no tokana tefikotra amin'ny fahefana no tanterahanareo dia tsy potika Madagasikara. Miantso amin'ireo mpiraitan-drazana namana indrindrandrindra izay mety voarabireby ny vola sy ny fanomezana kely madinidiny mifona aminareo fa tsy izany mihitsy nitondra ny fampandrosoana sy hanatsarana ny fiainanareo fa ny famerenantsika any Madagasikara ho tena fanjakana sy firenena vanona izay ihany ny vahaolana hiteraka fampandrosoana fa tsy ny hoe fandraisana vola kely na fandraisana vahareria na menaka aroa no afahantsika fa ampiova fiainantsika rapitso rafaka pitso. Tsy mila korotana izay fa raha toizana amin'izao hoe fifidianana io dia hiteraka korotana ka simba ny tany sy ny tanindrazantsika. Manamafy anareo ary te handresy lahatra anareo ihany koa tsy ampafantatra anareo fa izay raika ambin'ny folo dia tsy manana tanindrazana tany ho alia afa-tsy Madagasikara irery ihany. Hijanona eto izay tsy any eto izay
raha sy tanteraka ny tolona irahantsika fa tsy mba manana firenena hafa ho alia akory satria malagasy zato isanjato izahay milatsaka ao amin'ity fifidianana ao filoham-pirenena ity mankahiry atsika tsy maintsy tohizantsika amin'ny tolona satria ho an'ny taranakitsika ny zavatra atao androany zao fa tsy ho an'ny kandida irery ihany ary isorana ireo kandida araka ambe folo manana an'izay finiavan'izay hoe andao mba hijery ny taranaka amin'izay fa tsy sanatria kokony atseza mahamaiketo misaotratsika rehetra mitady ny fomba rehetra andotona ny tolo ny vondrin'ny kandida indrindra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny Andry Rajoelina sy ny ekipany efa tsy epaky ny mialy aina ny azy ireo amin'izao fotoana ka ny fahafatesany raim-pianakaviana teny Andranomanala indray no voizina ity ramatoa ity izay lazaina ho noto amin'ny fiara ny Marc Ravalomanana saingy tsy izay ny zava-nisy raha ny fanadiadiana natao androany Yves Richard. Mitady hevitra mafy andotona ny tontolo ny vondrin'ny kandida Andry Rajoelina sy ny ekipany ankehitriny isan'ny raravoizina mafy ary ampiasana ireo compte fake maro indray nanomboka ny talata 17 ny volana Octobre ny fahafatesan'ilay raim-pianakaviana iray mpikatroka TGV teny Andranomanana lazaina ho nondominy fiara ny Marc Ravalomanana. Ity ny reniny azo ny mpanao gazetiny Kolo TV FM androany izao ny fanazavana ny entiny mahakasika ny raharaha manoana ny TGV izy nandeha nanasa le lamba kely le olona dia nandeha tany amin'ny tolo io zay mifantatro teto ankoatran'izay fa tsy malala ninona ny ankoatran'izay ary izy mbola salama niala teto zay aloha ny ankoatran'izay tsy fantako mihitsy ariva tsy dia tena hoe ariva be miverenany vany mbola salama izy dia avy eo hoe nisy hoe voadona ka tsy haiko zaho kosa aloha tsy nanontany hoe voadona ninona na voadona ninona zay ihany zava-patako fa ny ankoatran'izay tsy mahalala ny ninona ary za tsy amoron-taika zay ihany ny fivezivezena teo dia zay ihany ny fantako. Raha hiverenana an-tsara ny zava-nisy nandritra ny jiaby ampilaminana nataony vondrin'ny kandida teny amin'ny Sianamma Andavamamby io andro io tazana teny an-toerana mialoha toy ny fomba fanaony ireo mpikatroka sy andian'olona ka ramainy ny TGV anankorontana ny jiabe ireto tazana amin'ny sary ireto ny vatandehilahy voakarama io ihany koa ny ramatoa Namoniaingy tsy voakasiky ny fiaran'ny filoha teo aloha ny teny andrany sary ireo vatandehilahy no nandona azy ka notazany potsiny taoriny ny fifanosehana ho an'ireo mpiray-monina amin'ny maty tsy mitombona izany resaka voadona ny fiara ny Marc Ravalomanana izany. Vola enetsy dia vary fetokony le 25 kilo dia tomobile maray dia ohatrany amin'ny omby ary izy le vonona ny anaovana fomba le nisy Ravalomanana tamin'ny famille zao hoe ilainy izy tsisy maratra tsisy no mafisin'ireo mpiray-monina no sady mpikatroka TGV eny an-toerana trany fa fangatahana no nataon'ny fianakaviana ny TGV hanolotanana azy ireo amin'ny fampodinany razana tany fandriana namaly ny antso ny antoko saingy teo no niainga ny fikasan'ny sasany anararoatra izay entina andotona ny tontolo ny vondrin'ny kandida izy mandeha nitolona dia vokatsy le fahasairanana dia nandeha niresaka hoe ndao mba angatahana atatsisy mpitolona tamin'ny Andry Rajoelina dia misy moa le mpanaraty sasany to dia le hoe zao io nefa tsy marina le izy fa noho le fahasairanana nisy teo amin'ny fianakaviana moa lavitra po le hitondrana ny razana dia voatery maintsy hoe ndaotsika anao fangatahana avy le olona moa nampihitatra an'le zavatra teo tsy mba nera tamin'ny tompo-pahoriana koa hoe inona no tenentsika fa tonga dia fanaratsiana ny hafa ny natao dia zay zava-nisy fa ny henoko dia hoe fivadihan'le tantara dia hoe mena omby ray nareo dia omena vola naterina anazy any fahasandrasana fa toka hoe ataovy hoe nidon'ny Ravalomanana zay aloha zany koa fantako dokotera kosa ve rehefa assermenté dia izy kosa ve tsy zay ny zava-misy dia ahoana kosa izy hoe olona tsy voadona ny entina te fa olona sikotra zay misokatra ny fanadiadiana mahakasika ity raharaha nahafatesana rem-pianakaviana 15 taona ity ary selule mixte no mandray antanana azy na mafisin'izy ireo ankilany fa ny mpamily no iompana ny fanadiadiana fa tsy misy ijira ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha mahakasika le nahafatesan'ilay
raha matoa tamin'iny andro iny a dia nametraka fitoriana ihany koa fianakaviany zony tsirairay mametraka fitoriana ary tsy azo sakanana ny tsirairay tsy anjaran'ny gendarme na anjaran'ny polisy na anjaran'ny cellule mixte ny teny hoe disona izany melika fa manao fanadadiana mamoaka ny marina mamoaka ny porofo rehetrarehetra dia alefa any amin'ny fitsarana anjaran'ny fitsarana ny teny hoe tena misy marina ilay fandika-ndalàna nataon'ilay mpamily tsara mariana araka ny tenen'ny colonel tena teo fa ilay mpamily izay nitondra n'ilay fiara no ilay nanaovana fanadadiana fa tsisy resaka mihitsy hoe ny candidat iza na iza no ndeha ho samborina na hoe andeha ho gadraina na hoe andeha ho sakitsakana zay zavatra rehetra ataony dia tiana fotsiny manamarika fa dia ny fanadiadiana dia misokatra ary natao hoe fanadiadiana dia izay olona rehetrarehetra mety makasikasika manodidina an'ireo zavatra sanga rehetra isao dia mety ho voantso na izy a mety ho toriana na izy a vavolombelona na izy a mpitory dia tsy maintsy voantso daholo ao anatin'ireo rehetra izao fa tsy izay olona rehetra voantso akory dia meloka daholo fa anjara ny fampanoavana no manentsika sy ny qualifiana infraction inana infraction misy fizahay eto dia manao ny fanadiadiana fotsiny ihany na mbola anaty ny fanadiadiana aza ny raharaha amin'izao fotoana na raharotin'ireo mpikatroka TGV andotona ny marika ravalomanana sy ny tontolo ny vondry ny candidat ity tranga ity akoatra ny fivoizana izany amin'ny compte fake zara raha nisy aza nanomezana baiko ny préfecture n'Antananarivo ihany koa anafoanana ny etsika rehetra ivelan'ny fampelezakevitra nanomboka omaly voapirofo izao fa mitady fomba rehetra andotona ny tontolo ny vondry ny candidat izay miamahazo hery hatrany Andry Rajoelina sy ny ekipany ka izao manararopaty arabaky teny izao Malona tranga tahaka ireny dia ny fanaovana autopsie no isan'ny dingana fanao ahafantarana ny tena marina ka asa na efa niroso tamin'izay ve ny pomba ny candidat larina fahatelo izay efa manao fanambarana sy manila izany etsero ary indrindra manao fiampangana mihitsy aza amin'ity rara ity fanontaniana mipetraka izay fa ajantsika koa ny amin'iny fa hotohizana ny fampalaam-baovao dia tsy misy dia akoatra ireo faritra hafa manerana ny nosy izay manao etsika fotsy ihany koa androany ireo olom-pirenena maro manohana ny vondry ny candidat misa 12 tao arivony mambo faritra Itasy sy Tsoroany Mandidy faritra Bonglava etsika fotsy izay itakina ny fampiarana ny lalàna sy ny fividianana madio sy mangarara ary ekendrehetra Ny roso tamin'ny etsika fotsy, itakina fividianana madio sy ekeny rehetra ihany koa androany ireo olom-pirenena maro, monina ao arivony mambo sy ny manodidina. Tamin'ny 7 ora maraina, vorilana teo anoloan'ny travaux arivony mambo ireto farany. Nilanja sora-bavety, nilaza ny tsy zakan'izy ireo tao anatin'izay 5 taona, nitondrany ny Rajoelina izay, fa ihany koa nilaza ny tsy fanaran-dalàna tao nolombitsy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny. Efa niatrana tena toerana moa ireo mpitandro filaminana no tariny ny lehibe ny distrika nandritra io fotoana io. Nisy ny fifampiresahana teo amin'ny rotota, saingy nandamoaka izany, nanakana tsy namela azy ireo hidina ny tsena ireo mpitandro filaminana. Niezaka ny talao, nitaky ny amelana malalaka ny fanehoan-kevitra manoloana izany ny lehilahy iray, fantatriny maro tamin'ny filalaovana sary mihetsika, saingy nosamboriny ireo mpitandro filaminana ity farany. Avy eo indray navotitra ireto farany. Nangataka filaminana izay ampahendrena reto baoneo rezay. Fiady aminareo zay. Fiady aminareo zay sefa. Tamin'ny 1:10 ora sy 20 minitra, vaky ny barazy voalohany, tafidina niazo ny tsena ireo olom-pirenena anao etsika ampilaminana, saingy efa nisy barazy afaka ihany koa teny an-toerana. Ankoatra ny tao arivony mamo, nanao etsika fotsy ihany koa ireo olom-pirenena manohana ny vondron'ireo kandidat tao Tsoroany Mandidy. Tamin'ny 1:10 ora sasany teo no tapitra ny etsika ho an'ny tao Tsoroany Mandidy. Itontolona ary tsy janona raha tsy mivaly ireo fitakiana ireo hoy ireo olom-pirenena.
Mahakasika ny tafa izay nataon'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina tamin'ny télé vahiny ihany koa izay mbola mitana ny sainy maro ankehitriny dia tsy misy izany naturalisation par filiation izany hoy Imbe Serge Jovial na naturalisation izay fangatahana na filiation izay lova avy amin'ny razana na fanambadiana no ahazona ny nationalité fandanimbola fahatany ihany koa ny fividianana ilay logiciel prédateur raha ny fanazavany Henri Florian. Famerimberizana ny sain'ny vahoaka malagasy no nataon'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina raha ny fanokevitry Imbe Serge Jovial androany malohana ny fanazavany Andry Rajoelina nandritra ny tafa izay nataony tamin'ny fahitalavitra vahiny iray tamin'ity herinandro ity tsy misy izany naturalisation par filiation izany hoetrany ty mpanao politika ity. Rehefa naturalisation izy dia naturalisation, rehefa filiation izy dia filiation. Raha ny dadabe anao frantsay, dadabe anao mbola frantsay, ny dadanao tsy naka an'ilay frantsay fa tapaka izany, tsisy tsony le filiation. Fa nanao en plus n'izay anao mbola nanao an'ilay fangatahana tamin'ny 2014 dia naturalisation. Tokony manomboka eo zany le débat tokony naturalisation foana. Fa tsika ianao nationalité gasy tsy manana nationalité hafa fa naturalisé nangataka ianao tamin'ny ianao efa feno taona nangataka an'ilay nationalité française. Dia dikan'izany tokony atao any amin'ilay faux débat les zavatra sy ny karazana. Zay aloha mikasika an'ilay nationalité. Fandaniam-bola fahatany ihany koa raha ny nambarany ty mpanao politika ity ny fifidianana ny filoha teo aloha ity ny logiciel prédateur ary tsy nisy fampampatarana ho an'ny vahoaka malagasy sy natanatotra tokony atao amin'izany. Manahirana ihany andanitrika 14 millions de dollars hoe iarovana Madagasikara, iarovana ny kidnapping, iarovana ny corruption sy ny karazana. Tsaroko angamba fa tsy nisy ary ny io standard international zay nivoaka ny teny ny taux de corruption farany ambony niakatra avy indrindra dia ao Madagasikara. Sy an'izany tsy ampiasaina araka ny tokony ho izy le zavatra fa ampiasaina amin'ny zavatra hafa. Manaraka izany koa raha nampiasaina izany anaovana test, tsaroko angamba tsy hiverina amin'ny tantara mety ho tratra ihany koa ny mety efa hieno ihany koa tao anatin'izy io ny aferan'ireo mira niady tamin'izay corruption tamin'izay kolokolo izay tsika toko angambany usage hafa mihitsy ny fampiasana an'ilay izy sy ny karazany ary na ny tena aza amin'ny maha olo-pirenena ny tena amin'ny mampanao politika ny tena ihany koa dia mametra-panontaniana rehefa misy resaka hoe mba enoina ve ny tena sa ahoana ary tokony azavaina ary hojerevana tsara akaiky iza no afaka mampiasa an'io zavatra io manana pouvoir judiciaire ve mampiasa an'io zavatra io tsy maintsy mitady autorisation juge ve vao afaka manao an'izy io sy ny karazany fa tsy atao tsokotsoko raha tsy ny révéler presse internationale indray le zavatra dia tsy fantatry malagasy zany fa dia tompotralon'io eo fotsiny dia ampiasaina tsokosoko any ny rehetrarehetra sy ny karazany. Nambarana fa zava-dehibe ho an'ny fiainam-bahoaka ny tolona ataon'ireo kandidata raika ambin'ny folo amin'izao fotoana izao malohany ireo endrika fandika-dalàna sy ny fanisakitsany ny lalam-panorenana maro samihafa. Velon-tarena manoloana ny fihetsikira mpitandro ny filaminana indrindra ny zandary izay nandrava ny hetsika ampilaminana natao ireo olo-pirenena araka ny faneho-kevitra izy ireo androany. Mpanao hery famoretana fa tsy hiady amin'ny tsy fandriam-pahalemana no ataon'ireo zandary ho hiatrany ny vanazavana ny hetsika ampilaminana izay natao teny manakam-bahiny tamin'ity androany ity. Fitinokolona. Tsy mandry fahalemana ireo mponina itsy manakam-bahiny saingy tsy misy fepetra avy amin'ireo mpitandro ny filaminana raha nambarany ireo mponina tiany antoerana. Androany faneho-kevitra ampilaminana no natao voasakatsakana izany endrika fanampiana-bava amin'ny fahalalana maneho hevitra izany fihetsika mpitandro ny filaminana izany ho hiatrany ireo faneho-kevitra. Tsy mety mihitsy aka nanaovana zareo velogana dia hiaro ny vahoaka sy ny fananana nefa maninona izy manao toetra ohatran'izao tsy mety mihitsy fa io nge sakay pour savoir ozy ny vazaha dia ahita koa izy ka ahita satria raha tsy totra mbola tsaritsitsaditiny angamba nge ny sasany sambogna nanenjika tany an-tanimbary reny dia ahita ry zareo fa zay mijoro amin'ny fahamarinana hatrany foana fahamarinana lalàna ho an'ny rehetra fa tsy ho an'ny olona ambony fa ho an'ny rehetra tsy hoe ny olona ambany na ambony tompony lalàna fa ny rehetra zay marina mihitsy zany marina zany misy adina guerre mihitsy eto manakam-bahiny zany amin'reto gendarme sy miaramily reto fa ahoana mihitsy inona ny zavatra mba tediavin'le fanjakana amin'izao mba mametra-panontaniana amin'le fanjakana zany zay olona tsisy mikorotana tsisy ininona mandeha dia be dia mankabary eo amin'ny résidence
dia inona ny antony andehanan'ireo aty ka izy tsy afaka manoatra ny antositsony raha eto ny manaovinany fa tsy tafavoaka velona eto reo fa diso tafahoatra loatra ohatrany tena tsetsenana mihitsy zany le olona vera mba miteny fandripa tsy milamina ny tanàna tsy milamina mihitsy mba anaty any tolona fa rehefa mikatso ny fanjakana io dia hitany tsara nanaovana anazy zao veranga firy camion ve no miaramila alefa ty camion alefa ty amono olona alony samborona fa olona tsy maninona reny samborona nga reny maninona fa mandeha tsotra reny milamina pilaminana tsara milamina tsara mihitsy fa tsy reny alo ary mamono olona da alo ary mangalatra tsy samborona fa re olona mandeha tsotra reny samborona fa tsisy matahotra andra olodinina eo fa zao tsy misy manakirotan' zany aty TGV any bordelina fa aty tsy bordelina ny tanàna aty rehefa mitamy mihitsy le fitondrana ankoatra izany tsy azo itokisana intsony ny fitondram-panjakana ankehitriny indrindra irajoelina sy ny pombazy hoy hatrany ireo faneho-kevitra manoloana ny fizotry ny toedrara ankehitriny dia langa foana no entin'ireo fitondran'ireo efa zatra ny aina tamin'ny langa sy fampitam-bahoaka aiza ve teny andavamamba dia le olona manao orange mamono indray no lasa maty fa tsy le olona ve no naratra potika amban'ny fananany teo dia foronina indray fa nisy maty ny tany amin'izareo izy nefa te ho fato azy ataony any izao zao manapirofo hoe tena vazaha marina le Andry Rajoelina satria zao mifahitana an'ireny karana isako mifokotany zatra mba amanalina efa mivarotra katlesy mivarotra pain lasary avaizy reny karana reny efa malagasy eto na ny tany hipetrahan'ny malagasy rehefa zay dia mazava voapirofo zany sao fa tena vazaha le mpitondratsika jere tsara nge ary ato azy zany ny gasy indray angataka any amin'ireny hoe mba meotany zay meotrany zay dia voapirofo fa tena vazaha marina le mpitondratsika teo aloha iny tsokiny satria ireo vazaha be dia be sy karana nampidiriny reo fa volombelona mitohaka amin'ny tendany amin'ny akabeny ny lamina ny diabe notariny ireo kandida misy araka ambin'ny folo androany ny tombo isatrany ireo olom-pirenena miady ho anetany tandalana raha ny hita teny an-toerana dia iny ihany koa no antsika misy any tovetivety ao anaty dokam-barotra fohy ireo avy eo ny fotoanantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Vaovao be vidio amin'ny amin'ny vola ihany tolotra amikaiky amin'ny vidiny 4000 ariary misy appel 10 minitra sy 1 giga internet tindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse tonga indray ny aorita Yama amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafizitsika mitondra hery sy tanjaka Yama ilay aorita manampy anao hiatrika tontolo andronao e Yama misy tsiro vanille, fraise ary coco tsara e natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja Yama ilay kutsukisao Quand vous envoyez de l'argent à Madagascar, c'est bien plus que de l'argent. C'est un investissement dans l'avenir. Ce sont des rêves qui se réalisent. Ce sont de bons souvenirs créés. Ce
c'est un lien que vous maintenez malgré la distance. C'est un retour à la racine. Mboul vous rapproche de ce que vous sent cher à Madagascar. Envoyez de l'argent de manière simple, immédiate et sécurisée depuis le monde entier, avec un multiple choix de partenaires. Rendez-vous dans votre application préférée et choisissez Mboul. Mboul, simple, immédiat et sécurisé. Taviana somatsara tanatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba tomboky lasy tomboky vavy ary manasanao hatrany anjony fampahalalam-baovao mialohan'ny riratsika amin'ny lafim-baovao samihafa dia tafapetraka teo amin'ny tribunal administratif ny requête en annulation sy ny requête aux fins de sursus à exécution ny acte numéro 003/23-mid barra préfet de police nataon'ny préfet omaly araka ny lalàna dia miantona io taratasy io vatany voatafapetraka ny requête ary mandrapivoaka ny didy natao tamin'ny anaran'ny candidat miisa 140 ireo requête ireo. Fa ny gendarmerie ny Betongolo no isana ny fanadihadiana mikasika ilay raharaha famitehana ny fananany vondron'ireo candidat sy ny fikasana andratrana azy ireo nandritra ilay hetsika ampilaminana teny Andavamamba ny talata teo. Io no valin'ny fitorinana nataon'ny candidat Ajo Andriananarivelo ny talata teo izay navoaka ny fitsarana androany. Raha ny gendarmerie ny fiadanana araka ny tokony ho izy no misahana ny raharaha rehetra mikasika ny fanehoan-kevitra. Taorian'ny famotehan'ireo mpomba ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ny fananany vondron'ireo kandida sy ny fikasana andratra azy ireo nandritra ilay hetsika mpilaminana natao tsy eto Andavamamba ny talata lasa teo nametraka fitoriana teny anivo ny fitsarana ny talata teo ihany mangataka ny anokafana fanadihadiana mikasika ny zavanitranga teny an-toerana ny kandida Azo Andriananarivelo hoy ny mpisolo vavazy. Mila mafisina aloha voalohany fa hatramin'izay mbola nisy ny Repoblika Madagasikara dia izay vao nisy hoe candidat anankiefatra naratra mialohan'ny fampelezan-kevitra ka noho izany horantiny rehetrarehetra ireo ny eritreretina fa mety misy zavatra hafahafa tsy milamina eo anivon'ny fahafahana maneho hevitra eto Madagasikara raha indrindrindrindra ny candidat ihany no ny siblena tanatin'ireny zavatra nitranga ireny. Dia noho izany zany izay dia nametraka ny fitoriana eo mba hahafahan'ny fitsarana sy mba hahafahan'ny gendarme manadiady makasika an'io sy mahita hoe iza siza no tena tompona andraikitra tanatin'ilay fitrangano ireo zavatra ireo tamin'ny talata teo iny. Raha ny valon'ny fitoriana nataon'ny kandida Azo Andriananarivelo izay navoaka ny fitsarana androany tsy ny gendarmerie ny fiadanana araka ny mahazatra no isana ny fanadihadiana amin'ity indray mitoraka ity fa ny gendarmerie ny Betongolo. Napetraka ilay fitoriana tamin'ny talata teo dia nivoaka androany maraina izay vao azo ilay izy ahafahana mandefana izy io any amin'ny gendarmerie ny Betongolo na dia ny gendarmerie ny fiadanana ary no nangatahana no andefa fanadihadiana satria efa fantatsika fa ny ankamaroan'ny raharaha rehetra mahakasika an'ity fanehoan-kevitra ity dia gendarmerie fiadanana foana no nanantanteraka anazy fa mahagaga tamin'ity indray mitoraka ity dia nisafidy ny fitsarana hoe aleo ataon'ny Betongolo ilay izy. Dia miandra antsika izao ny fandamihana mahakasika ny fianonan'ny mpitory fianonan'ny vavolombelona sy ny fitondrana ny vidéo izay hitantsika fifampiparitaka amin'ny Facebook amin'ny tambazotra rehetra mahakasika ny zavatra nitranga iny. Andrasana araka izany izay mety ho toy ny fanadihadiana izay hosahan'ny gendarmerie ny Betongolo ny ankamaroan'ireo raharaha mafapana eto amin'ny tany sy ny firenena toy ilay raharaha fifanosehana nafatesan'olona ampoliny maro nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny lalaon'ny nosy andian'ny faraika amin'ny folo dia tsy mahamasina ny 20 aogositra lasa teo izay tsy mbola nisy toy hatramin'ny androany raha nanamafy ny anokatra fanadihadiana mikasika izany tsy ahivina ny teo anivon'ny MOFAR na ny état major mixte opérationnel pour la province d'Antananarivo. Miariary ny tsoanarandalana sy ny fanitsakitsahana ny zony mpiasa eto Madagasikara amin'izao fotoana hoy ny syndika maromaro izay mivondrona ao anatin'ny collectif des travailleurs malagasy androany miantso ireo heroverina rehetra araka izany ireto vondrony mpiasa malagasy ireto ka mitaky ny fionana ambony latabatra hitadiavam-bahaolana manoloana ny toedrara misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny. Christian Njimby.
tsy takona fienina kehitriny ny fanosehosehana ny lalam-panorenana sy ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa eto Madagasikara amin'izao fotoana ho ireo syndicat ny mpiasa izay mivondrona ao anatin'ny collectif des travailleurs malagasy androany. Ilaina araka izany ny vahaolana aingana ialana amin'ny mety hisian'ny krizy vokatry ny fivoaran'ny toetra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Miazakazaka be teo raha pirenena tatoato mibaribary le fandikan-dalàna matahotra ny olona ahoana efa raha nisy ty tijery fotsiny vesy farany raha ombava efa mahazatsika tamin'izay tonga ngamba ny mba fotoana tsy maintsy arorotana daholo ny zavatra rehetrarehetra ary ny zavatra rehetra dia miara-miasa mahasoa ho an'izay ten'Andriamanitra. Isika izay laza nianatra manam-pahaiza toka ny tsinitsinina manoloana ambany tsy nianatra ty le mba nianatra tsy nianatra ka zany zao no ambinina amina fiarina ambinina amin'ny zavatra maro isan-karazany jerentsika fotsiny ny ampimama tao olombitsy fananasika fantrano mitabezana isanandro inona ny atao dia raikitra le collectif des travailleurs. Ilaina araka izany ny famerenana ny Madagasikara amin'ny mahatanitandalana azy antom-pijoroan'ny collectif des travailleurs malagasy raha ny fanazavana. Mazava io ny tanjonana io Madagasikara tanitandalana tsy hoekenay ny fampanjakana ny tsy ara-dalàna eto amin'ny firenena fahavavana ny vokatr'izany ka tsy hoekenay ireto mihitsy fa ny zavatra tapaka ny tety dia izao miorina isaky ny sehatasa rehetra isaky ny ministera rehetra ny fifampidiniana hanakarana ny tanjona. Nisy androany ny fivoriana maika notanterahan'ireo syndicat maranisa izay mivondrona ao anatin'ny collectif des travailleurs malagasy tetsy Antaninarenina. Ireto farany izay miantso hatrany ireo syndicat sasany anio hery sy vondrona ao anatin'izay vondron'ny mpiasa malagasy izay. Vondrona izay natao hiady amin'ny tombontsoan'ny mpiasa malagasy sy mifampanajana ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Miantso fitoniana hisoroana ny krizy izay hiteraka voka-dratsy amin'ny toe-karena malagasy ny GEM na ny groupement des entreprises à Madagascar. Mety hisy fiantraikany goavana amin'ny fifanarahana ara-barotra any ivelany ny zava-mitranga eto Madagasikara ary ampitombo ny trosababen'ny fanjakana malagasy fanadihadiana. Teboka roa lehibe no namoahany GEM na ny groupement des entreprises à Madagascar fanambarana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Voalohany, ny tsy fandoavan'ny fanjakana ny trosan'ireo orinasa. Tranga izay anamafy ny olana efa sedrain'ireo orinasa amin'izao fotoana. Faharoa, ny endriky Madagasikara eo anatrehan'ny AGOA ho an'ny 10 taona manaraka. Ny fialan'ny Madagasikara amin'io AGOA io izay teraka fatiantoka goavana eo amin'ny famokarana sy ny fanondranana vokatra ary amanalina no very asa vokatra izany. Araka izany, manao antsoavo isian'ny fitoniana ny GEM ialana amin'ny krizy politika faefatra izay misy fiantraikany goavana amin'ny toe-karena. Miantso ihany koa ny fahendrena sy ny fahatongavan-tsaina ireo rehetra voakasika ny GEM ka hitady vahaolana maika ao anaty fitoniana hisoroana ny fahavoazana mety hitranga. Izany hoe hisoroana ny krizy politika izay andetika ny firenena anaty fantrana lalina. Tsy nisy tombontsoa azy teo amin'ny lafiny toe-karena nateraka ireo krizy nifandimby teto Madagasikara hoy ny GEM. Ireto farany izay mbola nanamafy hatrany fa mbola marefo noho ny fandalovan'ny Covid-19 ny toe-karena malagasy. Eo ihany koa ny ady ao Ukraine izay mamparefo ny fiainan'ny mponina sy ny fiveloman'ireo orinasa isan-karazany. Fa hijoro hatrany ireo olona Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga miara-dia amin'ireo vondron'ny kandidat tsy anaky ireo fanitsakitahana ny lalàna sy manameloka izany ny eo anivon'ny anteny miaran-dolona fanampanazavana. Eny amin'ny anteny miaran-dolona miteny zay tokony lazaiko amin'ny fanarahana ny lalàna lalam-panorenana ary nanahy mbola tsindriko mafy foana hoe tsy ara-dalàna reny session extraordinaire reny. Ary rehefa ny eo amin'ny anteny miaran-dolona izay androm-panjakana faharoa eto amin'ny firenena no tsy anara-dalàna ny fanontaniana tsara petraka hoe iza ihany zany ny anaraka lalàna eto Madagasikara.
Mahakasika ny toe-dra-pirenena izay zany dia teboka telo lehibe no nivoatra tamin'ny fanambarana izay navoaka ny CSS sampana Antananarivo ny andro ny omaly manoloana ny toe-dra misy eto amin'ny tany sy ny firenena nambaran'izy ireo tamin'izany fa tsy feno ny fepetra ahafahana manatanteraka ny fividianana tony sy ekeny rehetra ary melon'izy ireo koa ny fizirizirina mampiasa ireo herim-pamoretana isan-tsokajiny. Omaly nanao fanambarana teo anivon'ny CSS sampana Antananarivo manoloana ny toe-dra misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Teboka telo lehibe no navotran'izy ireo tao anatin'izany fanambarana izany ary namafisin'izy ireo fa tsy mbola feno ny fepetra ahafahan'ny sindikany mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra miverina amin'ny asa fampianarana. Melon'izy ireo ihany koa ny fanaovana didijadona sy gaboraraka ary ny fitandilana misy eo amin'ny fitantanana ny anjerimanontolo ka nanekena ny fanatanterana ny hetsika ara-politika tao anatin'ny faritry ny université. Ankoatra io namafisin'izy ireo ihany koa tao anatin'ity fanambarana ity fa tsy feno ny fepetra hanaovana fifidianana tony sy ekeny rehetra amin'izao fotoana sy ny zava-misy eto amin'ny firenena izao. Ny fanaovana amboletra sy ny fizerizirina anatanteraka izany izay midika ho fankatoavana ny fiverimberena ny krizy ara-politika eto Madagasikara. Ary farany manambelako tanteraka ny fizerizirina ampiasa ireo herim-pamoretana isan-tokony ihany koa izay nanampatra ny abibiana tamin'ny alalan'ny fampiasana ny bomba mandatsi-dranomaso teny amin'ny faritry ny hôpitalité sy Omaly ihany koa izy ireo izay niteraka fahasemporana tamin'ireo zazamenavava ireo mpiteraka ary ireo mpiasa ny fahasalamana. Manambahiny sampana fampalalambao amin'ity alina ity dia Kambala Fidèle Cheston filohan'ny syndicat FM2F men miarabanao tonga eto amin'ny plateau-ny golo fantaniko voalohany avy hatrany dia ianareo anivon'ny syndicat men izay isan'ny mandray anjara ao anatin'ny hetsika fotsy izay tarihan'ireo collectif des candidats misy 140 inona ny antsony. Misy ohatranao nametraka ny fanontaniana miarahaba antsika mpijery rehetra ny mpanabe rehetra ery Madagasikara ny mpiasan'ny men miarahaba ny madama Pa Hilary mirejoindre ny hetsika fotsy zahay ny hetsika ny candidat 140 satria ry zareo zao no miady amin'ny zavatra tsy manjary rehetra ohatra ny tsy fanarahan-dalàna ohatra ny tsy fampina zay faratsy ny fitantana vokatry ny faratsy ny fitantanana ny firenena nandritran'izay 4 taona zay ka miatraika any amin'ny mpiasa miatraika any amin'ny mpiaravelona rehetra ny tsy fanarahan-dalàna miverimberina dia atahorana hamotika tanteraka ny ekonomin'ny Madagasikara hahavery asa betsaka sy hanimba ny tontolon'ny asa rehetra eto Madagasikara. Ny syndicat dia saro-piaro amin'ny asa sy ny tontolony dia aty amin'ny hetsika fotsy zao ny tolona syndikaly rariny zany satria iry zareo no mipetraka amin'izay toerana zay. Hita teo tao ao na teo aloha fa maro ny fitakinana nataony ianareo avy eo anivon'ny fanabeazam-pirenena inona marina ny tena zava-mitranga mahatonga anareo tonga amin'izao hoe tolona iarahana amin'ny candidat 140 zao. Nandritra ny 5 taona tokoa moa zay tamin'ny 2018 dia nampanantenaina ny syndicat indrindrandrindra fa ny syndicat tao aminy nisy ny court terme zay nilazainy zareo fa hovahana avy hatrany dia ireo a long terme hovahaina ao anatin'ny 5 taona natao ny fampiresahana nandritran'izay 5 taona zay fa tsy nisy ny aina. Ankehitriny matahotra ny syndicaliste matahotra ny mpiasa rehetra fa tsy hisy mpihaino hatrany hatrany raha tsy mihetsika amin'izao fotoana izao zany. Notakina tao anatin'ireo nandritran'izay 5 taona zay ny fampitovizana ny indemnité de logement ny mpiasa zany hoe raha any amin'ny corps anankitelo zao 309 milliards ny farany ambany ny indemnité de logement ny any ministère hafa zay misy anay zao ohatra 14 milliards tsy rariny zany fa tokony hitovy kosa farafaratsy ny amin'ny farany ambany any amin'ny andry zareo ny anay aty amin'ny ministère de l'éducation nationale. Ny fitankinana zany tsy vita ny mipetraka fotsiny fampitandremana no ataonay amin'izao fotoana zao an'ireo zay manao course andeha ho tonga eo amin'ny toeran'io fifampiresahana mideny mialoha hoe reto ny etahitanay reto ny olanay ka rehefa misy dinidinika ho atao dia atomboy aty dia mbola tsy eo ianareo satria rehefa tonga eo reo be marenina daholo zay no nahatonga anay hoe raha ny hetsika fotsiny no mitovitovy hevitra aminay mety hieno anay
am'izay fifanakalozan-kevitra de ny mialoha fandraisan-kevitra de ny mialoha dia ataonay zay mba hanantenanay fa olona ho tompona andraikitra sy mpanatanteraka avy hatrany an'ireo vahaolana rehetra zay mipropozenay ao anatiny ny zay olona ho tonga eo rehefa tonga zay fotoana mampilamina ny raharaha ka miroso am'izany fametrahana mpitondra vaovao zany ny ito amin'ny tany sy ny firenena. Anisan'izany raha omenina ohatra ny takina foana ny indemnité izay omen'ireo PTF amin'ny mission omen ny anekafa efa 150 milliards par jour ny anay eo mbola 56 milliards 76 milliards ho an'ny sasatsasany. Tsy enkena zany satria ambanina hatrany io ministère io nefa io no ministère izay mamolavola ny zaza malagasy mba hanana ho avy mamiratra atsika indray andro agny dia raha ambanina ohatra zany izy nona lava amin'ny mpampianatra dia tsy afaka nifantoka tsara amin'ny asany dia potika sy ho simba zany tontolo ny asa fanabeazana zany ka zay 5 taona zay ampy tsy nienona zay am'izao aleo mifampiresaka amin'ny reo mpanao politika zay mety hifampiresahana makasika an'ireo problème ny syndicat eto amin'ny tany sy ny firenena. Isan'ny vaovao niparitaka tato ato ny mikasika ny hoe fanerena sy ny fampidirana ireo eny amin'ny sehatra ny fanabeazana fototra ny fanerena ireo mpisehatra amin'ny fanabeazana anohana ny candidat larina fahatelo fantaniny efa nanitikitika any ampanao gazety zay kambala ary mino fa eto ianao afaka hitondra fanazavana misimisy kokoa manahoana marina ny mikasika an'izay satria faritra maro no efa naharaisana fitaraina ny mikasika an'izay hoe fanerena sy fandrahonana hoe affectena ireo zay tsy manaiky manohana ny candidat larina fahatelo manahoana zay ho anareo eo anivon'ny syndicat manokana. Eo indritsika zao ny antsonjay ara-politika ny fanatotoloana ara-politika tafa ohatra loatra tamin'ity taona ty tamin'izay 4 taona 5 taona tatoato zay tena efa tsy azo iainana intsony ary ahina hamotika an'izany ministère ny fampianarana zany reo teritery am'izao fotoana zao jerevitsika nge directeur d'école am'izao no terena amory ray aman-dreny ny mpianatra amin'ireny manara-penitra reny dia hoe tsy tafiditra atao manara-penitra tsony ny zanakareo amin'ny taona ho avy raha nareo tsy manaraka ny baiko politika ny fanjakana. Zany zavatra zany avy eo ambolena be loatra ao anatin'ny mpampianatra ny politika ahirahana manao asa politika alefa mankary manao asa politika am'izao conflit misy eto zao ahina sanatriavina ny hidirany zao any anatin'ny salle de classe koa mpampianatra anankiray ohatra couleur anankiray dia fatany fandray aman-dren'ireo ray am'ireo mpampianatra ireo mpianatra reo any amin'ny hafa dia raha ohatra ka fanatiky le mpampianatra am'izay fotoana zay dia ho sahirana atsika satria ho tratrany antsondray ny zanak'olona any anatin'ny salle de classe sanatriavina ho tsy ho tonga am'izany fa izay no mahatonga anay miteny foana hoe ataovy moramora tena tsy enkena tsony ny politisation ny men fa manahirana io satria miantraika avy hatrany any anaty salle de classe io raha vo io no mitoy am'izao moa tsy tenenina tsony reo tobile ny draine Cisco moto zay lokona orange zaraina amina chef-japy aty amina administration dia hoe terena fotsiny koa regny andeha ampiasa an'ireo amina propagande tsoahana ny plaque rouge ovaina plaque noire eo menina daholo zany avy eo zavatoza tsy nisy teo amin'io ministère io indray ny hoe directeur régional mandeha midina eny amin'ny lycée dia mamatsika ny varavarany proviseur ny lycée zay zany tanindinidoza zany ministère io amin'ny fandokona be azy amin'ny resaka politique dia tena atahorana ho potika ny tontolo ny asa fanabeazana raha mitohitohy ny zavatra toy ireny. Tafa ohatra hoe ianao teo amaranantsika azy inona zany mety hoe fepetra na hoe etsika fanapa-kevitra ho raisinareo ao anatin'izao tranga izao indrindra fa ianareo izay efa lasa fa hiara-dalana amin'ireo candidat misy 1.7 amin'izao fotoana. Mampita hafatra aloha nandalo tao menina izahay dia nanao hetsika fanairana niaran'ny tolona niarany hetsika taminay daholo ny mpiasa ao anatiny maheno zahay androany fa teriterenareo indray ny mpiasa ao anatiny risin'olo ahy efa tsy tian'olona nenao rehefa niala ny ministre anao
mandehana anao mangoronetana fa raha ianao no mbo maneritery an'ireo a dia ho batainay ao anao a raha izay ao ane misy SG ao ane misy DG fa ireo mpiasa ny ministera ireo olona reo a tsy mahavita maneritery mpiasa ianareo vahiny indray a zay avy any ivelany miasa ao a no maneritery anay mitandrema fa fantatray io teritery ataonareo io tsy avy aminay io zay ihany koa no amin'ny tana hafatra eto fa anisan'ny fitakiana ataonay a mba tsy ampidirana olo-kafa avy any ivelany ao amin'ny ministera io alatetiny ministera io fa tena manahirana ty resaka fanatotoloana ara-politika izay atao am'izao ty manentana antsika rehetra mpampianatra fa mijoro zahay président syndicat ho tonga ary amin'ny kianja kanto kianjany rosy ery Mahamasina fa amaray antsika ametraka paikady tsara amin'ny fomba iarovana antsika iarovana anareo amin'ny fomba anaovantsika ny tolona mba hanaradalana araky ny tokony ho izy ampandresentsika ny tolona zay misy am'izao fotoana zao any ny stratagème rehetra no atao ka manentana antsika rehetra mpiasa ny ministera indrindrandrindra ho tonga sabotsy io fa ho arovana isika ao anatin'ilay miaraka amin'ny SSM io ny antony de tsotra misy zavatra zay tsy maintsy arahana amin'ny SSM bedabe ohatra ny fitakinan'io indemnité de logement io nandainga foana ny namatsika teo aloha raha milaza hoe vitany menina rery io tsy vitany menina rery io fa satria tsy menina rery ny concerné fa département ministériel rehetrarehetra na ireo telo mana ministère anaky telo efatra manana indemnité ambony be itsika rehetra zay mbola tsy manana an'izay dia tokony hivondrona ao anatiny io SSM io dia zay ny arahanao a rapitso amin'ny ray sasany eny amin'ny kianjany kanto ny fotoana tongava maro tsika zay ny hetsika ho maninay ahafahanay miankadrea ny olonay andeha makany amin'ny tolona fa tsy maintsy ampandresena izao tolona iarahamanana izao izany ka malatsy estonne ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao izany makasika an'iny fa mitohatra ny fanambazana vola sy ny faniriana ireo mpiasam-panjakana anohana ny sy ampandany ny filoha teo aloha Andry Rajoelina miariary izany ao Mahajanga izay anirena ireo mpiasam-panjakana hanotrana ny filoha teo aloha ho tonga any an-toerana rahampitso SMS avokoa ny rehetra anantona ao Mahajanga tapo-tanàna anohana ny filoha teo aloha rahampitso ny chef district no mandefa io message io chef district nay telo comme complexe izy mandefa message de hoe mizara t-shirt de tsy haiko ino koa maro be zaka teneniny message zako tsy dina mako message iny fa hoe amiray sasany mpiasam-panjakana ireo mahazo message ireo ankoatra ny t-shirt tambazana vola 10,000 ariary ny isam-batan'olona nantsona ihany koa ireo mpiasa rehetra amin'ny projet eo anivo ny faritany Mahajanga tena 25 isan'olona eo after ande tamin'ny satria larana toy zany fa io lidiambo tsy mandeha sisa de misy olona tsy avy any marefa tena re manoa anazy iny any mandeha antokany tokony de tonga ary amizay vozarandre mitely anjara misy groupe raiky zany le chef de groupe zany io rehefa vita izy zato anazy io mena zany ko efa andre mara misaboty tsy andeha ohatran'izany tsy amena omiao anaka zana tele izaho mbola manao courage amin'ny projet reny izaho ohatra de larandreo za matompo projet reo lo ambary hainao projet reo zao mety amboariny aolona e enareo projet aolo de tena mary amboariny tsingana nafatra andreo e izy nafatra andreo izy tena mara zany kanao te hoe atody daholo izy le chef de site de ohatran'ny tioka atao le chef de site iny zao meny amboariny vola reny le lehilahy anatin'ny taolo tsy niala tsy miboaka reny tsy ny ao Mahajanga ihany faritra maro no nahitana tranga tahaka izao ka anerena ireo mpiasam-panjakana izay tsy resy lahatra akory anotrina ny filoha teo aloha Andry Rajoelina voarahalaly lalàna amin'ny feny fifidianana nefa indrindra amin'ny fotoan'ny fampelezakevitra ny fampiasana fitaovana sy ny mpiasam-panjakana tahaka izao voalaza mazava tsara ao amin'ny andininy fa 70 ny lalàna amin'ny feny fifidianana fa tsy azon'ny mpiasam-panjakana atao na sivily na miaramila sy ireo vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana ny miandanina amin'iza na amin'iza mandritry ny fotoan'ny fampelezakevitra ka mandray anjara amin'izany fampelezakevitra izany voarara ihany koa araky ny andininy fa 120 amin'io lalàna io ny fanokanana fotodrafitrasa mandritra ny fampelezakevitra tsy azon'izy ireo atao ihany koa ny mizara na maneho hevitra mikasika ny kandida iray
ary mahavoasazy araky ny 9 ny lalam-panorenana. Mazava ihany koa ny 9 fa tsy azo atao ny mampiasa fitaovam-panjakana toy ny fiara sy ny tranom-panjakana anaovana ny fampielezan-kevitra io. Miroso amin'izany ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ka antony mahatonga ireo vondron'ny kandida hijoro sy taky fampanarahan-dalàna isy ny fifidianana madio mangarahara ary eken'ny rehetra. Vaovao taonan'andro dia olona roa no namono ainy vokatry ny fifandonana tamin'ny hetsika fitakiana tao maro amalona momba ny QMM androany. Isan'ny notakiana ireo mponina tamin'izany ny hanafoanana ny avis de recherche mikasika ny filohan'ny fikambanana Lu Sud ary mitaky ny izony ihany koa izy ireo mikasika ny rano maloto sy ny fahasimban'ny tontolo iainana. Ampitaina amintsika eto amin'ny fampalalambavao ny fivoaran'izay toedrara izay fa ho amin'ny maresaka avy any ivelany dia amin'ny alahady ho avy izao no tanterana ny fifidianana filoham-pirenena ao Argentine. Kandida telo no tena matanjaka amin'ireo mpilatsaka ho fidiana raha ny fampitambavao voaray. Tsy aivina fa efa minisitra avokoa ireo matanjaka ireo. Fanazavana entin'ny lakana efson eo amin'ny sarin'ny France 24. Ny famehezana ny fiakaran'ny vidim-pianana no isan'ny anaovana ireo kandida hilatsaka ho filoham-pirenena. Fampelezan-kevitra amin'ireo vahoaka ao Argentina amin'izao fotoana izao, fotoana izay anaovan'izy ireo ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahina ny alahady ho avy izao. Ny fifidianana filoham-pirenena izay ao atao ny alahady ho avy izao efa milama avokoa fa ny fepetra rehetra amin'ny fanatanterana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny alahady ho avy izao. Amin'ireo kandida mirotsaka, telo amin'izy ireo no tena matanjaka raha ny fampitam-baovao voaray izay minisitra sy minisitra teo aloha avokoa. Androany no nifarana ny fampelezan-kevitra any an-toerana ho an'ireo kandida ireo. Priska Bullrich izay kandida vehivavy izay atoana ny filoha teo aloha izay isan'ny kandida hanatanteraka izany raha toa ka lany filoham-pirenena ny tenany raha ny fampanantenana nataony tamin'ireo vahoaka ary tsy hisy intsony ny fiakaran'ny vidim-pianana any an-toerana izay isan'ny mampitaraina ireo olona any an-toerana raha ny fanazavana. Ny ady amin'ny kolokolo kosa indray no entin'ny kandida hafa andresena lahatra ny vahoaka mba hialana amin'ny fahantrana any an-toerana raha ny fanazavana. Mifarana trendra ny fampalalambavao tomboky lasy tomboky vavy azadino arahanao aoriana izao fampalalambao izao vaovao izao avy hatrany ny fandarana ankitsipo izay nanasana ny solombavam-bahoaka tsy miankina Joasy Leonor voafita ho Vangaindrano ary ny solombavam-bahoaka IRD Ravelson Guillaume voafita ho Fianaratsoa voalohany aoriana izao fampalalambavao izao no anarano izany eto amin'ny fahitalavitra akolo ny tena kosa mametraka ny mandra-piona indray filma tompoko. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Vous a présenté ny Vaovao. Kokota iray dia sahala amin'ny ronono iray very, kakao, koko, mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro. Andramo fa tsara lavitra noho ny afo. Vous a présenté ny Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.